Anio Alahady fahavalon'ny volana Martsa taona 2024. Ny foto-kevitra arosin'ny fiangonana antsika amin'ity Alahady fahatelo taona amin'ny carême ity dia manao hoe mahatoky Andriamanitra. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Joany nalaina tao amin'ny toko 4 ny andinin'ny 15 hatramin'ny 12. Ny rano izay omeko dia ho tonga loharano miboiboika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'izany andro izany, i Jesosy tonga tany amin'ny tanànan'i Samaria anankiray atao hoe Sikara akaikin'ny nomen'i Jakoba ny Josefa zanany. Teo no nisy ny fantsakan'i Jakoba ary sasatry ny dia naleny Jesosy ka nipetraka tsotra izao teo amoron'ny fantsakana tokony ho tamin'ny ora 9 dia ity nisy vehivavy Samaritana anankiray tonga teo atsaka rano ka hoy Jesosy taminy, mba omeko kely aho hosotroko fa lasa nakany an-tanàna hividy hanina ny mpianany. Dia hoy ilay vehivavy Samaritana taminy, Nahoana Ianao no jody ka mangataka rano hosotroina amiko nefa aho vehivavy Samaritana? Fa tsy nifankahay moa ny jody sy ny Samaritana. Namaly i Jesosy ka nanao taminy hoe, raha fantatrao manko ny fanomezan'Andriamanitra sy izay milaza aminao hoe mba omeko kely hosotroko, dia ianao indray aza no angataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy ravehivavy taminy, ianao tompoko tsy manan-kanovozana ary ny fantsakana lalina, ka aiza nge no ahazonao izany rano velona izany? Ianao anga lehibe noho i Jakoba razantsika izay nahazonay ity fantsakana ity sy nisotro teto na ny tenany na ny zanany mbamin'ny bibiny. Dia hoy Jesosy namaly azy, izay rehetra misotro amin'ity rano ity mbola angetaheta ihany, fa izay sotro amin'ny rano omeko azy no tsy angetaheta mandrakizay, satria ny rano omeko azy dia ho tonga loharano miboiboika ao anatiny hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Ka hoy ravehivavy taminy, omeo amin'izany rano izany re aho tompoko, mba tsy angetaheta intsony dia tsy akaty atsaka koa. Fa hoy Jesosy taminy, mandehana miantsony vadinao ka makanesa aty. Ary hoy ravehivavy, tsy manambady aho. Dia hoy Jesosy taminy, marina ny filazanao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao ary tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny, ka marina ny voalazanao. Dia hoy ravehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ny razanay nivavaka teo amin'ny tendrombohitra io ary ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tsy maintsy hivavahana. Ary hoy Jesosy taminy, ravehivavy, minoa ahy fa tonga ny andro ka tsy amin'ny tendrombohitra io na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, fa izahay no mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jody ny famonjena. Fa ho avy ny andro ary efa tonga sahady aza izay hivavahan'ny mpivavaka marina amin'ny ray amin'ny fanahy sy fahamarinana, fa ny mpivavaka aminy toy izany no tadiavin'ny ray. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Dia namaly ravehivavy ka nanao taminy hoe, fantatro fa avy ny Mesia izay atao hoe Kristy, fa rehefa tonga izy dia hanambara amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izao izay miresaka aminao izao no izy. Tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no niresahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona no tadiavinao na ahoana no irasahanao aminy. Raha vehivavy kosa tamin'izay dia nandao ny sininy ka lasa nakany an-tanàna, nilaza tamin'ny olona hoe, andeha ianareo izaha izao lehilahy izao, fa nolazainy tamiko avokoa ny nataoko rehetra, ka izao angano Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona anatona an'i Jesosy
mbola tsy tonga ny olona dia nanasa azy ny mpianana na hoe ano raby eo, fa hoy izy taminy, izao manan-kaniny hoanina izay tsy fantatrareo. Dia ny fampilaza ny mpianana hoe nisy olona nanaty zavatra hoaniny anga, fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay nanirakay sy manatanteraka ny asany. Moa tsy lazainareo fa mbola efa-bolana ny taom-pijinjana, kanefa lazaiko aminareo, atopazo ny masonareo, ka tazano eny an-tsaha fa efa manompo mena sahady ny vary, ka efa ho fijinja. Izay mijinja dia mandray karama ary mamory vokatra ho an'ny fiainana mandrakizay, mba hiara mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Fa amin'ity marina ilay ohabolana hoe hafa no mpamafy, hafa no mijinja. Ny rahiko hijinja amin'izay tsy nasainareo ianareo, fa olon-kafa no niasa, ka ianareo no nanohy ny asany. Maro ny Samaritanina tamin'izany tanàna izany no nino azy. No niteny ravehivavy nanao hoe nolazainy tamiko avokoa ny nataoko rehetra. Fa no tonga teo aminy Samaritanina dia nangataka azy toetra tao aminy, ary nitoetra tao indroa andro izy, ka vao maika maro aza no nino azy no niteny nataony, sy nanao tamin'ny ravehivavy hoe tsy noho ny filazanao intsony no inonay, fa ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy ny olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.